tenin'Andriamanitra solika fitaiza. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza. Fifaliana ho antsika riavana sady antom-pisaorantsika an'Andriamanitra. Raha mbola afaka mifampitafahity io indray isika manaraka ity fandarana ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza ity eto amin'ny radio teny fiainana. Hombantsika mandrakariva tokoa ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ity andro ity dia fotoana zay ny fanarahantsika fa hanaovana fampidinan-kevitra sy fandravonana mikasika ny lohateny lehibe zay nybanjinina mandritry ny herinandro manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo ny Mesia mpaminany Jehova. Ny Mesia mpaminany Jehova. Inona ny tokony ho tsy haivina sy hasongadina amin'izany? Ny voalohany dia mahiraka Jehova na iraky ny Tompo ny mpaminany. Ka ny lafin-kevitra zay nitsindritsika teto dia ny hoe ny fandrahan'ny Tompo ny iraka dia satria mbola manana hafatra zay tiany ambara ary zava-dehibe ho zaraina amintsika ny Tompo. Koa ny mpaminany dia iraka zay nomeny ho an'ny fiangonana ary ny fiangonana koa dia nataony ho mpaminany ho an'ny firenena. Dia vavolombelona zay hitory ny fitiavany sy ny fahamarinany. Dia toko lehibe ho antsika sy ho an'ny olona rehetra izany planin'Andriamanitra izany zay milaza fa Andriamanitra tsy mahafoy antsika na manadino antsika na mandaha antsika na koa tsy mahafantatra na mijery fotsiny ny toeram-pahavoazana zay misy antsika sy ny firenentsika ka ilantsika indrindra ny famonjeny. Mamintina izany ny teny fampiononana lehibe zay nataony manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo tsy hangina aho nohony amin'ny ziona ary tsy hitsamiteny aho nohony amin'ny Jerosalema mandrapiposaky ny fahamarinany tahaka ny famiraperatry ny mazava ary ny famonjena azy tahaka ny fanilo mirehitra. Ny firenena hahita ny fahamarinanao ary ny mpanjaka rehetra hahita ny voninahitra dia omena anaram-baovao ianao zay ho tonono ny vavan'i Jehova ka dia ho tonga satro-boninahitra eo an-tanany ianao sy satroka-andriana eo ampelatanan'Andriamanitra ao. Ianao tsy atao intsony hoe nafoy ary ny taninao tsy atao intsony hoe lao fa ianao atao hoe ilay sitrako ary ny taninao atao hoe vady ampakarina fa sitraky Jehova ianao ary ny taninao ampanambadiana. Isaia 42:1-4. Raha bangoina ry havana, dia reto ny hevi-dehibe zay misongadina amin'ny nanomezan'ny Tompo antsika ny Mesia mpaminany Jehova dia izy iraka mitondra ny afatry ny famonjen'Andriamanitra ho antsika. Voalohany dia ny fahavononany mbola ifandray na ifandray indray amintsika indrindra isika efa zay niodina taminy nanadino azy eny nanao tsinitsinina ny teniny azy. Koa ny votoatikafatra entiny Mesia dia ny fitaoman'Andriamanitra antsika hiverina aminy, fa izy dia vonona ny hamela eloko antsika mpanota zay hevitra nampisaraka antsika taminy dia araka ny teny zay nampitondrany ny mpaminany manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo mitadiava ny Jehova dia ny mbola hita izy, miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy, aoka ny ratsy fanahy hahafony ny lalany ary ny tsy marina hahafony heviny aroka hiverina amin'ny Jehova ireny fa hamindra fo aminy izy eny ho amin'Andriamantsika
fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa izy. Isaia 5:5 ny 4 sy 5. Ny faharoa manaraka izany, ny iraka dia ny rahany tompo hanao fampihavanana, dia ny fampihavanana an'Andriamanitra amintsika olombelona, ary ny fampihavanana antsika mpanota amin'Andriamanitra. Dia toman'ny Paoly apôstôly ny teny nanao hoe Andriamanitra ao amin'ny Kristy no nampihavana izao tontolo izao taminy, ka tsy nanisany fahatsony, ary efa napetrany aminay ny teny fampihavanana koa dia iraka na ambasadoro solon'ny Kristy izahay, toa an'Andriamanitra mampangataka anay aminareo, solon'ny Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ny hianareo. Koritianina 2:5-7 ka hatramin'ny 5. Ary ny FDB fahatelo amin'ny atongavan'ny Mesia iraka Jehovah Andriamanitra amin'ny mampaminany azy, dia tsy inona dia hoe antony sy vokatry ny fampihavanana izay ataony amintsika, amin'ny tompontsika, amin'Andriamanitra nary antsika, fa ny hatanteraka famonjena ho antsika mpanota tokoa izay tsy fifon'Andriamanitra ho very. Ary dia izany no antony nampitondraina ny Mesia ny anarana hoe, ary ny anarana dia atao hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Mateo 2:1-2. Dia ny fahotana izay nampisaraka antsika tamin'Andriamanitra ka tsy henony ny hataka ataontsika ary tsy hamaliny ny vavaka izay ataontsika hany ka mahavery antsika. Raha izany mikasika ny hoe ny Mesia mpaminan'ny Jehovah, dia ilay iraka vosotry ny tompitondra ny afatry ny famonjena izao tontolo izao, inona sy ahoana kosa no mety ifandraisan'izany famaritana anarana lehibe izany amin'ny hoe Andriamanitra momba ny mpaminaniny, Andriamanitra momba ny mpaminaniny. Raha raisintsika amin'ny lafiny ara-potokevitra izany dia midika hoe Andriamanitra momba ny mpaminaniny satria izy no nanindry azy, izy no naniraka azy, ary izy no nanangana azy ho vavolombelon'ny fahamarinany sy ny antony mahandriamanitra azy indrindra, ary tsy misy hafa. Ho amin'izany dia ataony ho miray antoka amin'ny tanteraka izy, ary dia tsy misaraka amin'ny iraka izay irahany anambaran'ny tenin'ny tompo sy hitondra ny afatry ny famonjeny. Koa dia izy tompo no manamarina ny teny izay ampilazainy sy ampitoriny ny mpaminany izay irahiny, ary manatanteraka ny asa famonjena vokatr' izany, arak'izay nokendreny raha teo ho an'ny olona. Fa amin'izany dia tanteraka ny tenin'ny Paoly ho an'ny Filipiana manao hoe fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapony. Filipiana 2:7 dia ny fikasany hitondra famonjena ho antsika. Ary dia marina amin'izay rehetra notendreny ny teny soratra masina manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ary izay notendreny ny olona io ny mpanompony no nantsony koa, ary izay nantsony no hamarininy koa, ary izay no hamarininy no nomeny voninahitra koa. Romana 5:7. Ary tsy inona eto ny voninahitra izay omen'ny tompo fa ny firaisan'ny olona izay nantsony antoka aminy, firaisana izay nantsony antoka aminy. Mazava indrindra arak'izany ny ohatra izay nanorenan'i Jesosy ny asany, raha naniraka ro-pianana izy manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, efa nomenahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, dia ny manambara ny mahatompo azy indrindra izany. Koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batiza azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Asa lehibe zany ry havana, dia asan'Andriamanitra tokoa. Koa noho izany dia ny fieziny sy naoriny amin'ny teniny sy ny toky izay men'ireo mpiana manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ary indro izaho momba anareo izy mandraka riva mba ara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Ravondreo dia ny Mateo 5:20 ka hatramin'ny 20. Koa ny hoe momba anareo dia miandany aminareo ny dikan'izany, miaro anareo izy ary manamarina anareo, satria
ny teninareo zay ambaranareo zay ny rahina sy ny asa zay ataonareo amin'ny anarany dia ny tenin'Andriamanitra sy ny asan'Andriamanitra araka zay voatendriny tokoa. Ary izany dia ambaranareo sy ataonareo ao amin'ny anaran'ny Tompo voninahitr'Andriamanitra, ka dia momba anareo izy araka ny voalaza mikasika reo apôstôly rehefa nisaraka tamin'i Jesosy, fa kitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy Tompo rehefa niteny taminy tamin'ireo mpianany dia nampiakarina ho any an-danitra ka nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Fa izy ireo kosa dia lasaka nitoroteny eny tontolo eny, ary ny Tompo niara niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Amen. Filazansara Marka 4:7-7-20 izany. Dia tahaka izany no niraisan'i Jesosy zanaka antoka tamin'ny ray hatrany, ka ny fanompona zay nataon'i Jesosy dia nataony tsy nisaraka tamin'ny rainy zay naniraka azy na oviana, ary dia nanomezany voninahitra azy mandrakariva. Ary dia zany koa no ohatra sady fampianarana zay mbola nomen'ny Tompo ho andro zay rehetra vao antso ny hanao ny asany araka ny teny hoe zay mino any asa taoko nataony koa. Fa ny amin'ny firaisantsika antoka amin'Andriamanitra dia hoy Jesosy: izaho no voaloboka, ianareo no sampany. Izay miray amiko ary zaho aminy dia mamoa be izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona. Jaona 5:5. Ary ny amin'ny firaisana antoka amin'i Jesosy mba ho fanomezantsika voninahitra n'Andriamanitra raitsika dia hoy izy: raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo na inona, fa ho tonga aminareo izany. Izany no ankalazana ny raiko mba hamoazanareo be ka ho tonga mpianatro ianareo. Jaona 5:7-8. Izany dia toy ny efa nitenenan'ny Tompo tamin'ny mpiano manao hoe: ary na inona no angatahinareo amin'ny anarako Jesosy dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Jaona 4:7-20. Fa ny fankalazana ny ray sy ny fananoratana ny anarany sy ny voninahiny dia izay no antom-pisiany ny iraka ary antony anondrahan'ny Tompo azy. Ahoana tokoa ary rehefa zany amin'ny hoe Andriamanitra momba ny mpaminaniny. Momba ny mpaminany izy satria sarobidy amin'Andriamanitra ny mpaminany zay iray, ary mahasaro-piaro azy indrindra. Hoy izy tamin'ny Israely tamin'ny alalan'i Mosesy mpanompony: mpaminany no atsangako ho azy avy amin'ny rahalahiny, tahaka anao ka ataoko ambavany ny teniko, ary holazainy aminy zay rehetra andidiko azy, ary zay rehetra tsy miaino ny teniko izay holazainy amin'ny anarako dia izaho no hitsara azy. Deuteronomie 4:20-7. Dia ho koa Jesosy raha naneraka ireo 70 lahy: izay mihaino anareo dia mihaino ahy, ary zay mandaha anareo dia mandaha ahy, ary zay mandaha ahy dia mandaha izay naneraka ahy. Dia ny ray izany. Luka 10:9-20. Fa amin'izany rehetra zany dia hoy ny Tompo: izaho mahatony teny ny mpanompoko sy mahatanteraka ny saina atolotry ny irako. Isaia 4:7-1 izany. Andeha ho fezintsika sy bangotsika riavana ny votoatin-kevitry dehibe miatrika ty lohateny lehibe hoe ny Mesia mpaminan'i Jehova, ary Andriamanitra dia momba izay mpaminaniny. Ny andro ankehitriny voalohany indrindra dia andro tery, andro fizahany toetra ny mponina rehetra ambonin'ny tany tokoa, araka ny voalaza amin'ny boky Apokalipsy 7:10. Kanefa koa andro mamelombelona fanantenana ao amin'ny Tompo. Fa miakaiky tokoa ny Mesian'Andriamanitra zay tonga eto amintsika, mba ilazany fa tsy nahafoy antsika izy, tsy nahafoy ny olony izy. Ary zany dia amin'ny alalan'ny famangina zay ataony ka hitenenany amin'ny olom-boafidiny sy amin'ny firenena, araka voasoratra hoe: ary Jesosy namaly azy hoe tonga ny fotoana ankalazana ny zanak'olona. Tonga ny fotoana ankalazana ny zanak'olona dia Jesosy Kristy zany mpamonjy zao tontolo zao.
jaona toko faharoambin'ny folo andiny fahatelo ambyroapolo izany tokoa no tanterahany ankehitriny ary tsy eto amin'ny firenentsika ihany fa manerana ny tany rehetra satria an Jehovah ny tany zay rehetra ho aminy ary tsy mahavoy azy izy. Ho antsika mpanompon'Andriamanitra zay nividiny dia ampahatsiahivony fa tsy isika tokoa no nifidy azy fa izy no nifidy atsika. Eny, tsy olona no nifidy azy ianao ry havana fa Andriamanitra. Ary raha nifidy izy dia manome antoka sy tokantsika fa omba zay nividiny ary miantoka ny ho avy ny manontolo. Hoy ny Tompo manao hoe misy va ny baiko ahy ny amin'ny zavatra ho avy ary anontany any amin'ny zanako sy ny asan'ny tanako. Ny amin'ny zavatra ho avy no antany ho ahy ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Isaia 5:20. Eo amin'ny lalam-panompoana zay nitendreny dia mety misy ary misy tokoa tsy azo afenina zany ny tsilo, ny fandrika. Mety ataon'ny devolo fahavalo mba miravorana ny finoan'ny olom-bo fidin'Andriamanitra ary akely ery ny mpanompony tsy hahatanterahany fanompoana zay napetraky ny Tompo taminy. Am'izany dia ho kosa ny tenin'Andriamanitra amin'ny fahamarinana no ampiorenana anao, aza manahy ny fampahoriana fa tsy hatahotra ianao fa andresy zany na ny fampatahorana fa tsy anakaiky anao izany. Na dia misy miara-mioko aza dia tsy avy amiko izany mo izy, ary na izy na iza miara-mioko hamely anao dia ho tonga iandany aminao kosa. Ny fiadiana rehetra zay voaforona hamelezana anao dia tsy hisy ambinina ary ny lela rehetra zay miady aminao dia ho resenao lahatra. Izany nolova ny mpanompon'i Jehovah sy fahamarinany avy amiko ho Jehovah. Amin'ny Isaia 4:15, ka hatramin'ny 7:20 zay tsy hivitsika fa teny mpanekena lehibe nataon'Andriamanitra izany ho an'ny firenena sy ny olona zay nifidiny. Andriamanitra momba tokoa ny olony izay mitahiry ny teniny sy ny mpaminaniny izay manambara izany. Nataony maray antoka tanteraka amin'izy ary avy amin'izany firaisany zany dia afaka miteny tokoa tahaka ny Paoly apôstôly nanao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'izany rehetra izany dia manoatra no ho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tia antsika. Misaotra n'Andriamanitra isika ry havana no ny toky lehibe ho fampiorenana ny finoantsika, ho fampiorenana ny fiantsony antsika, ho fampiorenana ny fanjakany atao anatitsika dia ny firaisan'Andriamanitra antoka amin'ny olom-bo fidiny ary ny mpaminaniny izay ny rany. Ho azy irery ihany anie ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika dia izay tompo ny finoana sy mpanefa azy hatramin'izao aroa mandrakizay. Amen. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana.